information. Mila miverina sy mibebaka amin'Andriamanitra isika, izany indrindra no antony anatanterahana ny vavaka sy fiderana goavana izay ho atao hoe tsy amikanjana alarobia manomboka ny 1 Jona hatramin'ny alahady 7 ny volana Jona ho avy izao. Maro ireo mpanakanto andray anjara ka izany Riza Rasolondraibe, Joseph Daf, Antsan Christy, Riza Rakoto, Julia Wilkander ary ireo mpanakanto maro hafa nasainy. Aty sehatra fitoriana filazantsara sy ny fiderana rehefa eo ny fanantenan'Andriamanitra dia miavaka foana ny fotoana. Ary anay ny zavatra tena sarobidy aminay indrindra dia ny fanantenan'Andriamanitra ny fotoana. Fa rehefa eo ny fanantenan'Andriamanitra dia miavaka ny fotoana. Mahatratratra any amin'ny 700 isa ireo vahiny nitory ny tenin'Andriamanitra. Famantarana sy fahagagana ny loha hevitra mandritra ireo fotoana ireo ary iseho eo ny voninahitran'Andriamanitra araka ny nambarany ny mpikarakara. Ny pastora Johannes Ambritzer no hitarika amin'ny fotoana amin'izany. Marina fa tsy misy mividy-pidirana ary hanomboka amin'ny orora sasany ny fotoana mandritra ireo 3 andro ireo. And Jesus Christ, the head of the church, and he is the mega star. He is the big sign and the wonder. Isn't it? So we believe Jesus is going to shine. Nefa to tiazo yalane fuko fangana miumana sila vita fangagama fa tungate mitsangana. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.